FG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements électriques abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans, vous présente Nivava. Tsy azony lalàna enjeny intsony ny be ny tanàna sy ny lehibe ny faritra na ny governorra raha tsy mahazo fankatoavana avy amin'ny ministry ny antany sy ny fitsinjaram-pahefana. Io ny votoatin'ny tolo-dalàna ohatraohatra sivitsipika 1 nolan'iny ny antenimera-pirenena ny 10 ny volana Jona lasa teo. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny CCI vato ny fikonan-doha-pirenena mahakasika ny vavy-tatena ara-tsakafo. Nisongadina anatin'izay ny fametrahana ny guichet agricole sy ny fanampiana ara-pitaovana ny tantsaha. Disoina ireo orinasa mpanao lalana ny voalaza minisitra tompona andraikitra ny amin'ny hoe orinasa mpanao lalana 50 ihany no hisitraka ny volany. Antony efa vita avokoa ny audit sy ny fitsirihan'ireo asa nataon'ireo orinasa manodidina ny 300 ka tokony omena avokoa ny volan'izy ireo. Pandeha ntsokosoko iazo any Mayotte miisa 120 no sarony zandary ao Nozobe niaraka tamin'izy ireo nitoka amin'ny tavoahangy 520 gony sy rongony miisa 9 gony. Olona avy any Toliara, Mandritsara, Antsohi, Ambanja ary Nozobe ireo mpifindra monina sarony zandary ireo. Tonga ny Ukraine ny maraina teo ny filoha Frantsay Emmanuel Macron miaraka amin'ireo manam-pahefana Allemand sy Italiana. Isan'ny fionana amin'ny filoha Ukrainiana ka isan'ny teboka horesahana ny mikasika ny fangatahana fanampiana fitaovana nataon'ny filohan'ny pirenena Ukrainiana. Ny atsiprian'izay. Migadona ny amin'ny valora ankasitrahako ianao misafidy hatrany ny fahita lavitra kolo amin'izao oro izao tonga soa. Atao anaty fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ny mpanajana ihany koa no hanasako anao anarak'izany hatramin'ny farany. Isan'ny tarantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity dia tsy azo ny lalàna enjeny intsony ny be ny tanàna sy ny lehibe ny faritra na ny governorra raha tsy mahazo fankatoavana avy amin'ny ministry ny antany sy ny fitsinjaram-pahefana. Io no isan'ny votoatin'ny tolo-dalàna ohatraohatra sivitsipika 1 nolan'iny ny antenimera-pirenena ny 10 ny volana Jona lasa teo tolo-dalàna izay mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao sy ny teknisianina ambadika politika. Tsy maintsy mahazo alalana sy fankatoavany ministry ny ady tany sy ny fitsinjaram-pahefana ary ny lehibe ny fampanoavany eo anivon'ny cour d'appel ireo be ny tanàna sy gouvernora na ny lehibe ny faritra vao azo ny lalàna enjehana raha voasaringitra amina raharaha fandikan-dalàna na eo ampanatanterahana ny asany izany na tsy. Io no fantsiana nentin'ny solombavambahoaka raha izay ary malala fiainantsoa solombavambahoaka ny Madagasikara vao fito amin'ny distrika ny Soavinandriana momba ny code de procédure pénale eto amintsika. Raha taloha zany raha ohatra hoe misy zavatra hitoriana lehibe ny tanàna dia indraindray tsy mahafantatra akory ny ministera PI azy ireny fa dia any fotsiny ilay fitsarana dia banga be zany ilay toerana anivon'ny commune. Fa aty lalàna ty zany nisy novaina kely hoe raha ihany hoe aviser ny ministère tutelle izany hoe ampifantarina zany hoe ilay be ny tanànanareo angeka manana raharaham-pitsarana noho izany zany rehefa mahafantatra an'izay ny ministera izay atao hoe PI azy dia afaka mijery izy hoe inona tokony atao, tokony nomena ve ny PDS izay indrindra resaka administration zany le izy fa tsy araka ilay resaka mandeha hoe omena immunité maire tsy marina zany. Diso mantsy le izy hoe alaina aloha ny avian'ny ministera hoe manaiky izy ve sa tsy anaiky ny isamborana an'ilay olona, tsy izany le izy. Fa fahafantarana informena zany pour information zany no omena ministère tutelle fa tsy hoe akory hoe makany aviany, tsy izay mihitsy le izy. Tsy izay pour information araky ny voalazan'ny solombavambahoaka izay anefa nao anatin'ilay tolo-dalàna eo amin'ny 470 fa avis conforme. Io teny io izay manan-danja lehibe amin'ity tolo-dalàna ity ho ny teknisian'ny lalàna no sady filohany ho lavitry ny mpisolo vava. Io andininy fa 470 io zany zava-baovao io ao anatin'ny fehezan-dalàna momba ny paikady eloko
io moa zany milaza hoe ordre de poursuite du procureur général de la cour d'appel et avis conforme. Raha izay no fakafakaina dia midika izay hoe mila mitovy aloha zany a ny hevitry ny rotota, zany hoe ny hevitry ny eo amin'ny fampanoavana ambony sy ny hevitry ny ministry ny atitany. Izay zany a vao azo enjehana ilay olona. Raha tsy mitovy ny hevitry izy ireo dia io lalàna vaovao io moa zany amin'ny endriny ohatr'izao a tsy milaza hoe dia ahoana moa zany raha tsy mitovy ilay hevitra. Dika avy hatrany ve zany a fa tsy azo enjehana izy a. Raha ny hevitro amin'ny maha teknisianina nahako dia hoy aho hoe tsy azo enjehana izy zany a raha tsy mitovy ilay hevitra, satria araka ny fiteny moa hoe procédure pénale io zany, loi pénale io a, loi de procédure pénale d'interprétation stricte, fa tsy azo hoe fakafakaina na hitarina fa io amin'ny endriny io tsy maintsy anatanterahana azy. Izay zany a no dikan'io zavatra io. Efa nolana ny antenimieram-pirenena ny 7 volana Jona teo ity lalàna ity. Manoloana izany, ho sarotra ny fanenjehana sy ny fampiarana ny lalàna amin'ireo ben'ny tanàna sy gouvernoura. Nahita aza fa misy fandikan-dalàna sy eloka ataony raha ny fanazavana hatrany. Marina tokoa fa ho sarosarotra kokoa ny anenjehana zany a andreo olona izay voatanisa ao amin'ny andalana voalohany ireo manomboka izao. Ny tena mahasarotra azy ihany koa dia ny hoe ireo olona ireo a fantatritsika fa eo amin'ny 7 na 5 isan-jatony a dia anaty antoko politika. Mba tsy ilazana hoe manao politika daholo zany a, zany hoe maire, chef de région, gouverneur izany a, azo lasaina hoe olona mpanao politika zany. Fantatritsika nefa fa misy ilay fitenenana hoe rehefa ny politika ny miditra ao anatin'ny efitrano fitsarana dia mivoaka avy eo amin'ilay efitrano fitsarana ny fahamarinana sy ny rariny. Raha arak'izay fitenenana izay zany manahirana rehefa ny politika no mifangaro amin'ny sehatry ny fitsarana dia anano sarotra tokoa no anenjehana ny raha tahaka itony, satria raha aka ohatra fotsiny aho hoe rehefa olona ve zany ohatra mety akaikikaiky ny fitondrana misy amin'ilay fotoana voafaritra anankiray a dia mety tsy ho enjehana izy, satria mila hevitra mitovy na hoe avis conforme avy amin'ny ministry ny atany. Fa rehefa olona tsy ao anatin'ny antoko politika amin'ny fitondrana misy amina fotoana voafaritra anankiray dia moramora kokoa ny manenjika anazy a dia any ny sin'ny olana. Isan'ny zava-baovao anatin'ny tontolo-dalàna ity ihany koa ny eo amin'ny andalana faharoa ny famindrana toerana ny fitsarana amina toerana hafa fa tsy eo amin'ilay misy an'ilay olona nanao ny fandikan-dalàna. Izany hoe raha atao amin'ny commune A na amin'ny faritra A no nanao ny fahadisoana ilay ben'ny tanàna na ilay gouvernora, any amin'ny commune B na ny faritra B no anaovana ny fanadihadiana sy ny famitorana ary ny fitsarana araka izay tapaka ny manivony fitsarana ambony. Raha nahazatra hatr'izay ny fitsarana tapony no nanapaka ny dessaisissement. Ankoatra izay, ifangaro ny fahefanam-panao lalàna sy ny fahefanam-panatanteraka raha irisona ny fampiarana ity tolo-dalàna aotraotra 7 tsipika 2024 ity, tsy mipetraka ny tany-tan-dalàna, tsy voahaja ny fitsinjaram-pahefana vokatra izany. Raha natao io hoe avis fotsiny dia amiko tokony azo ny ekena ihany raha hoe avis fotsiny nomen'ny ministry ny atitany dia anjaran'ny fitsarana no manapaka malalaka. Fa rehefa misy tompona andraikitra politika anankiray manko mameny heviny dia lasa mifangaro ny sehatra mpanatanteraka sy ny sehatry ny fitsarana, satria ministry ny atany zany tafiditra ao anatin'ny pouvoir exécutif dia lasa mifangaro zany ny pouvoir exécutif sy ny aty amin'ny sehatry ny fitsarana. Nefa ny fifangaron'ireo dia noviana tsy tsara mihitsy mba ho fampandehanana mirindra ny sehatry ny fitsarana. Mitodika any amin'ny antenimieran-dolona araka izany ny mason'ny mpanara-baovao ankehitriny manoloana ireo faneho-kevitra maro samihafa momba ity tolo-dalàna ity avy amin'ireo teknisian'ny lalàna sy ny fitsinjaram-pahefana. Voninahim-piatra ny tany-tan-dalàna sy ny fitsinjaram-pahefana ve eny amin'ny lampamaitso anosy ka andinika sy amakafaka mialohan'ny andaninana tsy ity lalàna ity tolo-dalàna izay andalo eny an-toerana ny 7 volana Jona izao.
Ao anatin'izay hatrany dia mampanjaka ny tsy maty manota eto amin'ny firenena ny tolo-dalàna ohatraohatra sivitsipika 1.24. Nolaniny ny anteny mera-pirenena hoy ny faneho-kevitry ny solombavam-bahoaka tiako i Madagasikara immunité amin'ny endriny hafa no tiana atongavana amin'izay raha ny faneho-kevitra izy ireo onona sainy. Tsy mankasitraka ny tolo-dalàna ohatraohatra sivitsipika 1.24 ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara avy amin'ny antoko tiako i Madagasikara noho izany manome mentsika. Fa nefa ny fanovanana atao dia lasa mila ny avian'ny ministra Pia zany tsy izy fa ministra ny aditany sy ny ministra ny fitsinjaram-pahefana izany fanenjana zany vao afaka tanterahana dia rehefa mitsivalana zany ilay ministra satria ambara fa hoe mahalala kokoa ny fiainan'ireo maire ireo satria Pia azy dia eo le tsy mety le zavatra dia miankina amin'ny hevitra ilay ministra zany nefa iarahantsika malala fa politika ny fomba fanaovan-javatra eto amin'ity firenena ity dia fiarovana namana, fiarovana olom-patatra, fiarovana olona piray atoko. Zay zany ny olonay ao anatin'io tolo-dalàna io. Marina tsy tolo-dalàna intsony fa efa lany moa le izy teto. Dia mbola andeha ny dingana rehetra any amin'izay rehetra mandra-pivoaka an'io tena lalàna, mandra-patonga ny promulgation an'io zavatra io sy ny resaka décret d'application dia izay aloha dia tsy momba an'izay mihitsy satria karazana immunité, apahana immunité omena ireo ary tsy ho an'ny be ny tanàna rehetra io fa ho an'ny olona izay mety akaikikaiky azy dia afaka mitsivalana zany ilay ministra dia nahitory na hanao ordre de poursuite ny procureur général ny cour d'appel dia rehefa milaza zany ministra hoe mijanona hatreo fa tsy azona toizany io dia mijanona izy inona mahasamihafa amin'izany ny immunité zay le hoe mbola misy resaka tsy maty manota fiarovana fa tsy immunité io no faneho-kevitra ny solombavam-bahoaka ny mora feno be tsy dia contre loatra ny amin'izany satria inona ny antony mba misy minimum zany de protection ilana amin'ny resaka lefa d'immunité zany immunité ilana ny resaka fanenjikenjehana be fahatany amin'ny indrindra fa ny maire anjary manelingelinan'le maire zany ka zio tsy raha hoe mitovy amin'ny anay hoe immunité parlementaire misarosarotra fa zany amin'ny procureur zany everiko tsy dia manahoana zany ka mba misy alohany mba hoe mba ratsiny mba misy mba fiarovana an'izy ireo. Araka ny votoatin'ny tolo-dalàna ohatraohatra sivitsipika 1.24 nolaniny anteny mera-pirenena ny fahafolon'ny volana jona teo tsy maintsy mahazo lalana sy fankataovana avy amin'ny ministry ny aditany sy ny fitsinjaram-pahefana ary ny lehibe ny fampanaovana eo anivon'ny cour d'appel ireo be ny tanàna sy gouvernora na ny lehibe ny faritra vao azony lalàna enjehana raha voasaringotra amina raharaha fandikan-dalàna eo am-panatanterahana ny asany na tsy. Fa nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny CCI vato ny fokonan-doha-pirenena mahakasika ny fahavitatiana ara-tsakafo eto Madagasikara isy arak'izany ny fametrahana ny guichet agricole sy ny fanampiana ara-pitaovana ho an'ireo tantsaha io ihany koa ny resaka masomboly sy ny fanampiana amin'ny resaka zezika nanolotra vahaolana mahakasika ny resaka fananantany ihany koa moa ny filohan'ny repoblika tamin'ity androany ity. Tantsaha avokoa ny valopolo ny malagasy izay mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana ka ny fampiroboroboana io sehatra io no antoka amin'ny fanatratrarana ny fahavitantena ara-tsakafo. Sehatra iray izay afaka mampitombo tsara ny ari-karena ihany koa ny fambolena ka ilaina ny fanohanana azy hoy ny filoham-pirenena. Notontosaina teny amin'ny CCI vato anio sy rampitso ny fikaonan-doha-pirenena entina anatanterahana sy anatratrarana ny vina ny fahavitantena ara-tsakafo izay ivelorany fahasivy ny filoham-pirenena tamin'ny vahoaka malagasy. Isany nanatrika ny fikaonan-doha ny filoham-pirenena ny filohany andrim-panjakana maro ny ministra tompon'andraikitra sy ireo tantsaha avy amin'ny faritra maro. Ny sosikevitra voalohany izay apetrako dia ny ametrahana ny atao hoe guichet agricole manerana district manerana Madagasikara. Ny guichet agricole dia centre d'approvisionnement d'intrants na ivitoerana famatsiana zezika sy masomboly. Ao ihany koa ny ireo produits phytobiologie sanitaire na ny famonoana bibikely izay ilain'ny tantsaha ahafahan'izy ireo mividy amin'ny masomboly sy ny zezika amin'ny vidiny mora. Faharoa betsaka ny ireo microfinance ataontsika. Ny fanjakana rehefa mindrana vola anisany resahako amin'ny ministra ny finance mihitsy hoe jereo le taux d'intérêt. 3% par mois ny taux d'intérêt. 36% ao anatin'ny herintaona. Izany hoe mamono ny tantsaha tsy manampy ny tantsaha zany.
Isan'ny teboka notsindrin'ny filoha nandritra ny lahateny ny olana eo amin'ny resaka tany ary efa nisy ny vahaolana naroso ny afanampiana ireo tantsaha. Vaovao lehibe zay lazaiko amin'ny tantsaha mpamokatra malagasy androany fa ho raisina amin'ny fanapakevitry ny ministra ny ametrahana lalàna zay tonga dia ampiarina amin'ny fizarana ny tany anomezana karatany ny tanimbary sy ny tany efa voavoly ho an'ireo tantsaha rehetrarehetra manerana nosy. Hitanareo fa afaka fotoana fohy enim-bolana raha farafabetsany dia siovana be zany satria ho zaraitsika amin'ny tantsaha zay efa nananjarany tany ny tany rehetrarehetra manerana nosy. Nisy ny atrikasa izay natao tany amin'ny faritra mialohany izao afokonandrom-pirenena izao ka sorodalana miisa telo no nivoatra tamin'izany ary hodiniana mandritra ny afokonandovo. Sorodalana natao orientation voalohany dia mikasika ny fanatsarana ary fametrahana izany hoe sakafo maro loha, sakafo noamarona mahasalama ho an'ny isan-fianakaviana. Ny axe d'orientation faharoa dia name ireo vahaolana mikasika ny tsapan'ny ireo mpizaika rehetra tamin'ireo fotoanadoro ireo mikasika ny tokony hanamafisana ny fitsinjaram-pahefana na renforcement de la décentralisation. Tokony fanatsarana sy famerenana amin'ilony ireo fotodrafitrasa fambolena ary ireo fotodrafitrasa fitanterana. Fahatelo kosa zay mameno ireo vahaolana mikasika indrindra ny fahafahan'ny tantsaha miatrika zay fiovaovan'ny toetrandro amin'ny alalan'ireo teknika sy paikady samihafa. Aritra 3 andro ny fikaonandrom-pirenena ity izay eo ambany fiahin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ilaina ho ny tantsany fikaonandrom-pirenena toy izao ahafahana manatratra ny fahavitatiana ara-tsakafo androany nitondra ny olana mahazoazo ireo ny tantsaha indrindra ny olana manodidina ny fananantany sy ny fampitaovana ary ny fiakaran'ny vidijezika amin'izao fotoana izao. Efa misy ny tetikasa maro hanampiana ireo tantsaha any amin'ny faritra maro raha ny fanazavana ary efa nahitana vokatra saingy tsy ampy izany hoy izy ireo ary mangataka vahaolana amin'ny fitondram-panjakana indrindra amin'ny lafiny ara-pitaovana. Ny tanjona moa dia ny hoe araka an'izay hoe tantsaha matianina zay dia mba ny havitany hatratrarany ny fahavitatena ara-tsakafo. Zay zany zahatra fa ny olana iananay dia ny tsifisiny manomboka amin'ny taona faharoa zay tsy esana tsony dia miatrika olana zay amin'ny fisitrahana ny fitaovana ara-pambolena manara-penitra satria sady miatrika ny famerenana volam-banky zay no miatrika ny calendrier culturel zay tsy maintsy enjehana nefa ny entreprise nay anankiray amin'io manao hatrany amin'ny 100 hectare no tany vokarina. Tsy vitana angadon'omby tsony zany, tsy vitana kibotasy tsony zany, fa mila tracteur. Any amin'ny concessionnaire nefa tsy takatra. Ny olana zany ho hitanay zao dia eo amin'ny lafin'ny fitaovana zay no angatahana amin'ny fitondram-panjakana tohizany zany tetikasa izany amin'ny lafin'izay fitaovam-pamokarana izay hoentina amokarana any amin'izany toerana fambolena izay. Hotratra ny fizakantena ara-tsakafo raha omena tohana ireo tantsaha amin'ny faritra maro ary iroso amin'ny fanondranana ireo vokatra indray ny firenena. Vaovao ny fampianarana kosa indray dia eny aniva mipakina ny tendrom-pitsarana amin'sana ny ady amin'ny kolikoly amin'izao fotoana ny raharaha mahakasika ny fakana vola tsy ara-drarany sy ny tranga kolikoly nataon'ny chef Cisco Soavinandriana raha ny loharanom-baovao azo misy ny fakana 2,000 ariary isaky ny mpianatra ary vola hatrany amin'ny 900 ariary amin'ireo mpampianatra. Indrindra fakana vola tsy ara-drarany amin'ireo mpianatra sy mpampianatra no antony nitoriana ny chef Cisco Soavinandriana millions de francs ary maile na dia fantatsireo ary na dia efa nilazaina ary hoe tsy tokony andonareo fa may moa le olona satria hoe mba ho tafiditra mpiasa-panjakana dia ny chef Cisco amin'ny masefo azy ihany dia manao izay tiany ataony izy dia
dia lasa mitady vola ireo olona reo ary ny chef Cisco mihitsy no nilazan'izany tamin'izareo amin'ny vatana ary chef Cisco koa nandray amin'ny vola amin'ny vatana taony nisy nidera tsosa mpiasam-panjakana. Ny mpianatra dia tamin'ity taom-pianarana ity zany 2020-2021 dia nandoha vola 2000 ariary isaky ny mpianatra ho fampandehanana ny Cisco. Misy profo ato daholo zany tompoko satria izay tsy miteny tsy misy profo. Ny volana May lasa teo no nametraka fitoriana teny amin'ny Bianco izy ireo manoloana ny tranga kolikoly sy ny fakana vola tsiaradrariny mampiasa fitaovana ny fampianarana. Ny tapaka ny volana May vao antso teny amin'ny Bianco ny mpitory sy ny vavolombelona misa enina izay namaly ny antso ka sefo zapy ny roa tamin'izy ireo. Taoriny ny fanadihadinana natao. Ny 17 May lasa teo no nampiakarina teny amin'ny paky ny raharaha. Nandritra io fotoana io tonga teny amin'ny paky ny solombavambahoaka voafidy tao Miarinarivo sy ny solitena ny solombavambahoaka voafidy tao Soavinandriana. Dia tonga teto ny avy any Miarinarivo dia tonga teto ny assistant parlementaire ny député Fi avy any Soavinandriana. Député Fetra moa Miarinarivo, député Fi avy any Soavinandriana, ny assistant député Fi avy any Soavinandriana no tonga teto. Dia ny filohan'ny CRM zany syndicat ny anapampianatra Sempamanosy io dia nanao ny intervention nyakanidina ary rehefa tonga teto izy dia nakasary mody mipetrapetraka ny arabanay dia nakasary an'le chef zapy. Député any Soavinandriana sy ny député any Miarinarivo mihitsy no lasa manao intervention le mpanao konkoly ka lasa manimba vision le fanjakana mihitsy le député hoe miaro ny mpanao kolikoly dia anetanana ny tompony andraikitra rehetra mihitsy zany zay vondoke rehetrarehetra mihitsy mba hijery akaiky an'izay zavatra rehefa zay zany tena zavatra tiana hitsindriana mafy mihitsy. Taty aoriana nivadika ny rasa nitory ireo sefo zapy ny joro vavolombelona ireo chef Cisco sy ny solombavambahoaka. Ny chef Cisco izay nilaza fa tsy hisy afaka apiditra azy amponja raha ny fanazavana. Amin'izao fotoana zao nefa dia nanao vava ny chef andematoa chef Cisco. Chef Cisco ny Soavinandriana Razanak'Aute Augustin fa ataovy mafy ny lamosina ary tsy misy agaja zany satria izy malala olona izy eo amin'ny Bianco, malala olona izy atao mipaka ary efa misy ireo député ireo moa zany fa hoe miaro azy dia mandeha indray zany dia tao mifampitahorana dia taty aoriana dia nanao fitoriana nametraka ny fitoriana ny chef Cisco zay eo ambany fiadidina général tamin'ny député Fetra sy député Soavinandriana mihitsy ny en personne dia nandefa ny tany amin'ny Miarinarivo ny fitoriana dia nandefa ny procureur tany amin'ny Soavinandriana tao amin'ny police dia maro moa ny fiantsonan'izy ireo dia inona le izy dia hoe fanalambaraka tsy menasy efa niadidina nefa natao dia maro moa zany tsy voatana fa dia hoe nalefa any procureur ny dossier dia miandry fiantsona anaovana enquête à fond. Efa tonga eny amin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena ny raharaha ary nangataka ny tsikarakara fanadinana ofisialy ireo chef zapy misa roa ireo no ny olana sy ny tsindry mianjady amin'izy ireo. Andrasana araka izany ny vokatry ny fanadihadiana sy ny fitsarana ataon'ny PAK manoloana ity tranga ao Soavinandriana ity. Dia apetraka ao ampelantanan'ny PAK moa zany ny raharaha zay mino fa hanao ny adidiny sy adaikiny satria zay no anlaikitra nametrahana azy ka raha tia ny PAK na ny Bianco nay mbola izy kolikoly dia ho ataontsika izy amin'ny firenena. Ao anatin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany fa hiazo ny draine analanjorofo sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Niteraka korotana tamin'ny ray aman-dren'ny mpianatra tao amin'ny EPP tao anatin'ny zapy Cisco vavatena draine analanjorofo ny mikasika ny fangarany ny fitantanam-bola ny taom-pianarana tany antoerana. Nambaran'ireo ray aman-dreny fa misy ny tsy mitombona tamin'ny fampiasam-bola sy ny fitakim-bola no tontosaina mianta randriana. Ny afara tamin'ny korotana ny fivorian'ireo ray aman-dren'ny mpianatra tao amin'ny EPP Ankazomianko ao anatin'ny zapy sy Cisco vavatena draine analanjorofo. Fivoriana izay nitarihan'ny taleny EPP Ankazomianko anaovana ny tatitra makasika ny fandaniam-bola nandritra ity taom-pianarana efa madiva ifarana ity sy andiniana indray ny teti-bola ao amin'ny taom-pianarana manaraka. Na tsikaritra tsy fangararana teo amin'ny lafiny fitantanam-bola ireo ray aman-dren'ny mpianatra ka nangataka izao fiaonana tamin'ny mpitatana ny FRAM sy ny taleny sekoly izao. Nilaza ireto ray aman-dren'ny mpianatra ireto fa nisy ny fanodinkodinam-bola nataon'ireo mpitantana. Ny zava-misy marina zany ny volana ray aman-dren'ny mpianatra laniny reto membre FRAM sy taleny.
raha ny vola nalainy taleta aminay zany mi total 8 sy 7 alina sy 2 hetsy sy 2 tapitrisa amin'ny caisse de soutien zany vola nalainy taminay de le membre frama nindram-bola atony sony anjare ny présidentny frama nalaka ray hetsy ny filoha lefitra nalaka 8 alina sy 2 hetsy avy take nampiagna 2 arivo sy 4 aly de avy teo koa nalaka koa ny mpanolotsay nalaka 5 alina sy 2 hetsy de avy eo koa nalaka koa secrétaire nindra 4 hetsy izy 2 hetsy ny tafavery 3 hetsy zany tsy tafavery de ireo mpampianatra reo nalaka volantsary satria araka ny fagnaragna amigny ireo mpampianatra ny volantsary atreto ny bulletin anjaza tsisy sarina dekely azy zany zany le mampalahelo anay ray aman-dreny mpianatra amin'izao fotoagna zao zany nafantaranay le vola banga izy misy porofo reto tsy tafaverigna zany reo malahelo ireto ray aman-dren'ny mpianatra ireto noho ny fisina fitakiam-bola matety-piavy ankoatran'ny vola sara mpisoratana anarana izay efa nifanarahan'ireo ray aman-dren'ny mpianatra sy ny mpitantana ka naloha isan-jaza tany ampiandohany ny tao-pianarana zay azony malahy le antony mampalahelo anay de zao doroan-jaza ambony nefa zahay mbola takiny vola izy teteky nampi amin'ny ramandreny nefa raha agnatin'ile raha efa tsy mangataka vola amin'ny ramandreny tsony jusque farantao totafara izy teteky 2 arivo 5 000 marifotsy kitegna malahelo zegny zahay ohatra magnatelo zegny raha 5 arivo 3 alina isan-jaza afotriny zegny afa 5 arivo sy 2 hetsy zazatelo malahelo zegny raha ny zava-misy any an-toerana manana fidiram-bola mazava ny sekoly amin'ny alalan'ny latsakemboka izay ataon'ireo ray aman-dreny sy ny fampanofana kioska manodidina ny tokotany-tsekoly amin'ireo mpivarotra fantatr'ireto ray aman-dreny ireto anefa ny fisina findramam-bola nataona mpikambana sasatsasany ka nahatonga ny fahatarany ny karaman'ireo mpampianatra framina raha mikasika ny volana framina dia tsy azo indramina intsony fa ampiasaigny ao anatin'ny école tsy kenay zany ka le findramam-bola atetira tsy kenay ya mpampianatra aminay zao tsisy karama ary tsy homan-kanigny noho ny lany findramam-bola fogna le vola amin'ny caisse école ny adihevitra aloha vola misy eritreritry zay ray aman-dreny titak'izy io le vola tsy azo e ny ezaka nanatona ny tompona andraikitra ny fram tamin'ny ty EPP ankazo mianko ity moa ny mpanao gazety akana fanampanazavana fa nanda avy atrany izy ireo raha toka ny voakany efitrano fivoriana kosa nandritra ny savorivory ny talen'ny sekoly raha ny resaka mandeha any an-toerana amin'izao fotoana izao manana olana goavana amin'ny tsy fangararany fitantanam-bola ihany koa ny ray aman-dren'ny mpianatra ao amin'ny CEG ao vavateninao amin'izao fotoana izao fangatandro ray aman-dreny mpianatra zay fa fangatandro orinasa mpanao lalana zay tsy mbola nahazo ny volany hatramin'ny androany ihany koa dia disoina hoy ireo orinasa mpanao lalana ny voalaza ny minisitra tompon'andraikitra ny amin'ny hoe orinasa mpanao lalana 50 ihany no isitraka ny volany antony efa vita avokoa ny audit sy ny fitsirihana ireo asa nataon'ireo orinasa manodidina ny 300 ka tokony homena avokoa ny volan'izy ireo ny lalana zay efa tsy misy pikojakoja ny ankamarony no ity fitakiana ity ary tsy misy ihany koa ny fanaramaso ireo fiaravaveto noho ny fitokoana nataon'ireo mpiasan'ny station de pesage manena nosika eton Andriatsilavo. Mitohy hatrany ny etsika fitakiana ny volan'ireo orinasa mpanao lalana efa vita ny audit ara-dalàna avokoa ireo asa notsirihana misy ny vola ka tsy misy antony tsy ahafahana mandoa avy hatrany ny volanay hoy izy ireo disoina ihany koa ny filazan'ny ministra tompon'andraikitra milaza fa orinasa 50 ihany no isitraka ny vola. Monsieur le ministre nilaza hoe efa amin'ny 50 hoe zany ny vita audit ka hoe haloha oka hazava zay rehetrarehetra reto samy manaraka ny dossier ny daholo zay entreprise misy 200 mahery io zany ka anananay daholo ny rapport d'audit rehetrarehetra dikan'izany efa vita audit daholo izy rehetrarehetra 100 isan-jato efa vita ny audit ka tsy tokony hilaza fa hoe 50 na ohatran'izany igny zay disoinay fa vita daholo ny audit rehetrarehetra. Arak'izany mitodika manokana amin'ny filohan'ny Republikan'ny Madagasikara izy ireo anao soniny taratasy amoahana ny vola iny amin'ny trésor indrindra amin'izao ankatoky ny fankalazana ny 9 jona izao. Tsy olona nangalatra fa niasa ara-dalàna manana contrat natao daholo ny pitsopitsony angamba tsy haiko na fanefitra na ny telo nanao audit
avezivezy am'zany zany zahay dia mba mangataka zahay andriamatofoloha ianao ny tompo teny farany hoe ianao ny tompo teny farany tena mampalahelo anao ve no hoe hanao solian'izany taratasy zany mba hazahoanay vola hisitrahanay vola zao ho avy ny fety nationale na dia hanikohaniny mba miara mifety amin'ny zanaka fa dia manjanaka tsisy afaka manao an'izany tsony sao dia anao mieritreritra matoy zare mitsangana eo mbola tsy maty zany andrasana faty ve zany ave hoe malahelo aho am'ireo mpiretanindrazana amiko maty nohony tsy nagnomeny vola zay zany ny atao aveo hitomany an'izany noho ny tsy fandoavana ny volan'ireto orinasa mpanao lalana ireto maro amin'ireo lalana eto amintsika no tsy voakarakara intsony miasimba ary enao tapaka tanteraka ny ankamarony maro amin'ireo orinasa hafa ihany koa ny tsy saha mandray ny tsenam-barotra no ny tahotra iaina ny tsy fahazoana vola tahaka ireto manao fitakiana ireto manampy izany mitokona tsy miasa ireo toeram-pandanjana fiara vaventy miisa valo manerana tsy misy fanarahamaso intsony ny lanjan'ireo fiara vaventy mivezivezy miaraka amin'ny entana tafahoatrana ny surcharge manampy-trotraka amin'ny fahasimbany lalana izay efa tsy misy mikojakoja izany ary miteraka alozoam-pifamoivoizana atreto aloha raha ireo no jerena marary ny sehatry ny fanamboarana sy ny fikojakojanany lalana eto amintsika ka tokony andraisana fepetra hoy ireo orinasa mpanao lalana mitaky ny volany azonay atao ane tapahanay lalana io e mitondranay bilina io e fa nefa tsy zany zay mpanamboatra ihany ve hanao an'izany fa apetraka eo ampelatananareo zay rehetrarehetra azonay andianany zany ary am'izao aloha zany zay dingana rehetrarehetra fa nandiananay fa any amin'ny filoha sisa zany izy ihany zany sisa hafaka mamahanty olana anay ty antopisian'ireo fandanjana fiara vaventy mampiasa ny lalam-pirenena tsy ahivina ny fisorohana ny fahasimbany lalana teraky ny vesatra mihoatra ataon'ireo mpitatitra noho ny fitokonana ataon'ireo mpiasa samy manao izay tiana ireo mpamily amin'ny lanjan'ny entana mivezivezy miena ny vola miditra amin'ny fanjakana mitombo ny fahampitehan'ireo lalana izay efa tsy misy fikojakojana efa roa taona izay noho ny fitakiana ataon'ireo orinasa mpanao lalana andrasana ny vahaolana arosy ny mpitondra sy ireo tompona andraikitra manoloana ireo olana goavan'ireo itododo eny anivo ny lapany tsimbazaza vetivety indray sika manomboketo lany teny anivo ny anteny mera-pirenena androany ny tolodalana mahakasika ny fampandraisana anjara ny vehivavy amin'ny sehatry ny fanapahan-kevitra nandritra ny fiverena ny teny amin'ny lapany tsimbazaza taorian'ny fanitsiana sy ny tovana natao ny anteny merandoolona ny fahatelon'ny volana jona lasa teo ankoatra ny firosoana amin'ny fametrahana ny miralenta mariky ny fanomezana sehatra bebe kokoa ny vehivavy malagasy amin'ny fandraisana anjara fitantanana ny firenena izany ho ny filoham-hevitra ny komisiona misana ny lalàna eo anivony anteny mera-pirenena tsisy kajikajy arakisa izy io ohatra fotsiny raha iteny hoe raha misy toerana 50 dia 520 any vehivavy dia 520 any lehilahy tsy izay le miralenta tiana ho tenenina eto fa hoe ny fananana fahafahana mitovy amin'ny lehilahy amina toerana rehetra fa tsy kajikajy tsy arakajy zany ny tena ho ambara eto le resaka miralenta lany ity volavolan-dalàna zay noranina tandroany ity zany zay noentin'ny filohan'ny anteny mera-pirenena mahakasika ny poste de femme sur les décisions de ny tena zava-dehibe rehefa avy mampandany lalàna ohatran'izao dia ny fanaraha-maso ny fitohin'iny rehefa aveo sy ny fampiarana n'iny lalàna iny hoe atraiza satria efa misy foana ihany ny lalàna mahakasika an'izay teo aloha dia miezaka hatrany moa manatsara dia ny fampiarana an'izay lalàna izay ny tena zava-dehibe aloha no tokony masoany rehetra anaovany rehetra tantsorika tsy ny fitondram-panjakana irery ihany fa isika rehetra amin'ny fampiarana an'izay ao anatin'izay hatrany dia rehefa nolavy ny loholona tamin'ny ankabeny ny tolodalàna mikasika ny tokagasy navenina nodiny hena faharoa teny amin'ny lapany tsimbazaza zany tamin'ity androany ity noho ny tsy nanomeza ny anteny merandoolona ny antony ny tsipahan'izany nolan'iny ny solom-bavom-bahoaka tamin'ny endriny notapahan'izy ireo ihany koa ny tolodalàna tamin'ity androany ity fanampanazavana tokagasy zany dia azo lazaina hoe identité culturel Madagasikara mihitsy satria tsy misy tsy ampiasana tokagasy na ankafaliana na ankaravona eto amin'ny firenena ivelan'izay famoronana sahanetsiny ao anatin'indray mpimaso ty rehefa eken'ny fitondram-panjakana
fahatelo manarakaraka an'izany a dia manatsara ny ara-toekarena sy ny ara-tsosialy ny isa-tokantrano indrindraindrindra fa any amin'ny faritra fa ny zavatra angatahanay fotsiny zay tsy aniraka ny malagasy boboka toka na isotro toka fa ny zavatra angatahanay dia hoe miditra tsehatra amin'izay a ny fitondram-panjakana sy ny mpahandraharaha rehefa tonga eo amin'le tanjona hoe io le vokatra toka gasy satria tao anatin'ny fikarohany nataonay sy ny fifanakalozana ny fanaovanay tamin'ny mpanambola sy ny manam-pahaizana maro dia fantatra fa maro be ny zavatra azo ampiasana ny toka gasy azo atao hanitra sakafo le izy na le hoe arôme azo anaovana produit cosmétique na fikolokoloana ny tarehy amam-bika azo ampiarahana fanamboarana loko ny toka gasy azo anaovana solika fandrehatra ny toka gasy maro be azo anaovana fanafody azo anaovana tsiranoka fandiovana sy fidiovana ny toka gasy zany rehetrarehetra zany dia produit dérivé azo atao amin'le toka gasy ary zay toyan'izay no angatahana rehefa avy eo hoe rehefa tonga eo le toka gasy dia tokony misy relais zany mandray azy dia izay ihany koa no entintsika amin'ny sento anaty doka foy ny ampany amin'ny fandarana ankitsi-po iresahana momba ny tsy fidovikevitra samihafa mahakasika ny fanarenana ny kompania pitaterana nabakabaka malagasy ny maro hafa ny momba ireo mpandeha antsokosoko io azo any Mayotte miisa 1 sary ny zandary taon'Ozobe ampany amin'ny fanadihadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary. Funday kado any Asaramanitra araroto ny fianambidy manomboka amin'ny 5,700 amin'ny Funday Telma, FM Prime, Legend Max, Quick Max 4G dia mizara fotoana mamy amin'ireo akaiky anao. Fongava aingana any amin'ny Telma Shop anjifan'ilay ho anao. Des peintures abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Heal this heart, reopen this mind. I'll find you in my daydreams when you're miles and miles away. Mandritra ireo fotoana miavaka ifamizarana amin'ny zanakao dia eo foana Farilac. Efa ho 10 taona mahery izao. Tolory azy ampitiavana hatrany ny Farilac izay vita avy amin'ny akora tsara indrindra sy voafantina vita malagasy. Ahitana fer, calcium, vitamine 12 ary mineraly 7 izay tena manampy azy amin'ny fivelaran'ny ara-batana sy ara-tsaina. Chocolat Tsar, un goût authentique. Un éventail de saveurs. Tsar, un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Le beurre Socolé fait avec du lait frais d'un Tirabé, c'est gourmand avec un bon goût de lait, naturellement riche en vitamines A, D et E. Tellement bon! Savourez le vrai beurre de Socolé, disponible en doux et en demi-sel. Socolé, le goût du vrai. Sous l'initiative des disciples d'Escoffier de Madagascar, venez découvrir la première édition du Salon Canela, le salon de la pâtisserie et de la boulangerie.
les professionnels du secteur pâtisserie-boulangerie seront présents. Fournisseurs de matières premières, fournisseurs de matériel, d'emballage, centres de formation, enseignes de la pâtisserie, boulangerie, glacerie. Venez également soutenir vos candidats pour la grande finale du premier championnat de Madagascar pâtisserie-boulangerie. Apprentis, indépendants, professionnels pâtisserie et professionnels boulangerie. Des animations et des démonstrations vous attendent. Un rendez-vous du 17, 18, 19 juin 2022 au Novotel à l'Arby. Tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao mamena ny arabatra ny tomboko lahy sy tomboko vavy isantarantsika izany dia ho tanterahana ny fafito amby folo hatramin'ny fasivy amby folo ny volana jona izao ny salon de la pâtisserie et de la boulangerie Canela etsika izay natao hampafantarana ny fahaiza-manao ny malagasy fanakalozana trakefa amin'ireo vahiny isy ihany koa ny fifaninanam-pirenena mandritra izany raha ny fanazavana olona saina. Anomboka rahampitso ary aritra 3 andro ny salon de la pâtisserie et de la boulangerie Canela izay ho tontosaina eny amin'ny Novotel. Canela moa zany dia hitambarana salon de la pâtisserie ary misy ihany koa ny concours championnat de Madagascar pâtisserie sy boulangerie mipetraka eto amin'ny toerana anankiray zany hoe ahitana salon boulangerie zany dia ao anatin'ny espace concours ndray zany misy toerana izay ahitantsika ny championnat de Madagascar pâtisserie boulangerie apprenti ary ihany koa ny indépendant zay zavatra zay zany hitantsika eto amin'ny Novotel daholo amin'ny ty fotoana ny 17, 18, 19 juin ity. Ankoatran'izay dia misy koa ny espace démo zany hoe misy chef be da be mifandimby zay anao démonstration ana recette ampifalifaly ny olona zany hoe ame anao dégustation amin'izay vokatra rehetrarehetra ananany partenaire anay mandritra nyity salon ity. Isy zava-baovao atolotra mandritra ireo 3 andro anatanterahana ny hetsika. Fa misy zavatra vaovao marobe zany na eo amin'ny resaka championnat de Madagascar zany concours zany izay mariako indrindra fa voalohany ny fisiany zany eto Madagascar concours na pâtisserie sy ny concours na boulangerie championnat de Madagascar izy io dia ohatran'izay ihany koa ny eny amin'ny espace démonstration izay ahitana ny zava-baovao marobe mihitsy zany démonstration ana recette ho ataon'ireo chef na chef avy eto toerana zany na avy ivelany. Ny vididirana dia 5 000 ariary zany hoe manomboka amin'ny 7 maraina ny fisokafana eto amin'ny salon zany misokatra ny salon en public zany hoe ny mpanao concours moa efa manomboka amin'ny 9 maraina izy fa misy toerana tsara zany ahafahan'ny olona manatrika an'izy mipetraka tsara ho an'ireo amin'ireo izay manatrika concours. Pejiny fahasalamana kosa indray dia afaka miaraka ny fitsaboana nentim-paharazana sy ny vaksiny Covid-19 ny mpitsabo mipandalina ny fitsaboana nentim-paharazana androany nisy ny fionana tamin'ireo mpitsabo sy ny ministera ny fahasalamana mahakasika amin'ny paikady ahafahana miady amin'ny valinaretina Covid-19 eto Madagasikara fity nokolona. Ankoatra ny fanaovana vaksiny, anisan'ny paikady amin'ny fanjakana mba hiadivana amin'ny aretina Covid-19 ireo fitsaboana nentim-paharazana samihafa. Maro ny malagasy no misafidy ireo karazana fitsaboana nentim-paharazana ireo raha ny fanadihadiany. Tafiditra ao anatin'izany ny fampiasana ireo karazana raokandro sy zava-maniry maro samihafa. Raha ny fanazavana ireo mpitsabo nentim-paharazana eto Madagasikara, azo atao tsara ny miaro amin'ny aretina coronavirus amin'ny alalan'ny vaksiny no sady manaraka ireo fitsaboana nentim-paharazana izay nahazatra. Tena mifameno satria ary azo heverina azy fa ny fitsaboana nentim-paharazana ny fototry ny rehetra. Ary indrindra fa ny fampiasana an'ireny zavatra natoraly zany na sakafo io na ho fanafody io fa manaraka ny fenitra ara-pahasalamana satria raha zava-maniry ohatra voaisany manampahaizana dia manodidina ny 3 sy 1 alina karazana ka ny 20 isan-jaton'ny tsy hita raha tsy eto Madagasikara. Rariny zany mpitondra fanjakana indrindra fa andriamatoa filoham-pirenena raha miteny hoe ampiasao ny voajanahary hoentitsika hiady amin'ity coronavirus ity. Isan'ny fitsaboana nentim-paharazana niteraka resabe ny ED1
no vokariny Dr Rakotomalala Edmond mbola misedra olana ny famokarana ireo fanafody nentim-paharazana raha ny fanazavana. Hatreto, fanampiana ara-pitaovana no any fanampiana avy amin'ny fanjakana manoloana ireo fikarohana nentim-paharazana ireo. Mihitsy ny tena zava-dehibe ny olana atrehinay mpikaroka zany voalohany indrindra aloha tsy fahampim-pitaovana, faharoa ihany koa ny fahasarotan'ilay famantarana azy mba ho atao hoe zany ho porofosina ho ara-siantifika mba hoentina hampifamenona amin'ny ara moderna. Tsy nataoko fifaninanana amin'ny hafa io na nataoko hanenjehana ny sasany fa nataoko kosa ny honjara biriky ho ahy manokana zay taletany men'Andriamanitra hagnasoavako ny mpiray-tanindrazana mino. No zany ny fikarohako zany amin'izao fotoana zao efa tonga agny amin'ny E29. Izy zany bazina zava-maniry ihany ro nanavoako anazy fa saingy navadikako amin'ny endriny vaovao satria aho moa zany efa mba nahazo kely masinina zay aho hoentina hagnatsarana sikelikely ny fomba fikarohana vitako ary anisany efa manao ny tragno famokarana ihany koa aho mbo mahafana ny miarana varatry fandriana ao. Nisy androany fiaonana tamin'ny ministeran'ny fahasalamana sy ireo mpitsabo nentim-paharazana mba handinihana mikasika ny ady amin'ny aretina COVID-19. Faiompana mahakasika ny raharaha amin'ny pirenena ny fandinihana ny teti-bolam-panjakana anatin'ny 900 fotsiny ho an'ny 12 jona ho avy zao ny kompani malagasy Madagascar Airlines sy ny toe-java-misy amin'ny ankabeny eto amin'ny firenena ny resadresaka ao anatin'ny fandaharana ankitso-po eto amin'ny fahitalavitra kolo raha mpitso ao arian'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy ho vahiny ny fandaharana ny avy amin'ny firaisamoan'ny pirenena MC Statao Manda Razafinjato sy ny filohan'ny Sinady Paolo Emilio Raolonarivo andeha arahintsika ny sombony amin'izay. Voatery loi de finance no anaovana mangarahara fa misy koa ny budget des collectivités territoriales décentralisées satria misy chevauchement io zavatra io. Tsy voahaja ny lalàna, tsy voahaja ny principe budgétaire. Mba imaginetsika amapampianatra finance publique ho iaho. Ny loi de règlement de tokony amin'ny tapitra ny exercice budgétaire de avoakan'ny Cour des comptes. Mbola cloisonné isaky ny secteur any nitondrako an'ilay izy dia eo amin'ilay fanapahan-kevitra mihitsy ny akamaroany ny fanapahan-kevitra atao eto amintsika dia cloisonné. Zay mahatonga an'ireny efa nisy sehatra hitantsika hoe fanapahan-kevitra ny ray sy ny tatsy tsy ekeny atsy tsy teo amin'ny sehatry ny Madagascar Airlines sy ny atao hoe io compagnie io ane no misy an'izany fa teo aloha efa hitantsika. Zany zany ny zavatra efa hitondrana hitolo-kevitra trany amin'ny mpitantana rehetra hoe ny fanapahan-kevitra rehetra dia ataovy mifameno. Raha misy sehatra anankiray manapa-kevitra amina zavatra anankiray ty ohatra tena resahako atsika. Iny zany ataoko hoe ohatra kely no mahakasika ny kompania io fa le fiainam-pirenentsika amin'ny ankapobeny mihitsy no tsy misy an'izay hoe fanapahan-kevitra mirindra izay. Lafomba vao hafa kosa indray dia ho tanterahana ny volana septambra ho avy zao any Frantsa ny fionana faharoa ho an'ny komisiona malagasy frantsay mahakasika ny nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe indiana araka ny tatitra ny volakevitra minisitra omaly fa 5 ny volana jona. Ho toy ny fionana natao tito Antananarivo ny volana novambra 7 zay tsy nahitam-bokany mazava ny dinika tao any Frantsa. Isan'ny tsy nahafahana nanohy ny ady hevitra mahakasika ny nosy malagasy tao arian'izay valinaretina COVID-19. Raha iverenana isan'ny efa namoahany la Frantsa didy nivoaka tamin'ny gazety mpanjakana ny mahavalan'ny zavaboary frantsay ny nosambatra na ny Ile Glorieuse ny 10 ny volana jona 2022 raha ny fanazavan'ny manampahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena ho anatin'izay andrasana amin'ny fionana ny azon'ireo nosy malagasy ho an'ny fiandrianam-pirenena tokony rahina ihany koa ny malagasy manoloana ny fitakiana raha ny fanazavana trany. Raha ny andrasantsika aloha dia zavatra tokana ihany dia ny iverenan'ireo nosy ireo ao anatin'ny fiandrianam-pirenena malagasy tanteraka. Marihana fa araky ny lalàna iraisam-pirenena araky ny fekevitry ny fivoriam-ben'ny firenena nikambana tamin'ny 7 7 zay apitsahivina ihany dia
efa voalaza mazava fa atsika malagasy reo a farany andrasantsika manokana ho an'ny dinika manaraka zay kasaina tao amin'ny septambra izao ary toyany tamin'nisy tamin'ny 770 zay natao teto Antananarivo teo Andafiavaratra dia ny andrasantsika moa mazava ho azy dia ny itoizan'izay fampirarahana zay mba hisy dingana mazava ary ny andrasana ihany koa dia tsy ny tsy ivoana ny fampirahana amin'ny resaka zay tadiavintsika ny tetikaditsika dia tsotra ihany ary efa voalaza ombenombeny ihany koa dia ny firaisankina tsika malagasy mila fantatra zao tontolo zao mila fantatry ny frantsay fa ny malagasy rehetra dia miady hoan'ireo nosy reo ary tsy mivaky volo ny malagasy dia zay anisan'ny lanja anankiray manosika ny reo négociateur satria raha ohatra koa ka ny vahoaka malagasy tsy manohana ny tompona andraikitra dia maivamaivana ihany zany fa tao amin'ny commune Ambohitsy district ny Manjakandriana Androany no nanohizany solombavambahoaka voafidy tany an-toerana sy ny antoko malagasy miara-miainga ny hetsika ara-tsosialy didipotra faobe natao izany ho fanampin'ireo ray aman-dreny manoloana ny fahasahiranana eo ihany koa ny fanatanterahana ny tambelina andraikitra ho an'ny vahoaka raha ny fanazavana Abraham Randriamanana. Isan'ny amin'ireo commune 5 mandravitra ny distrika ny Manjakandriana ny commune Ambotseheno no tontosaina Androany tany an-toerana ny hetsika ara-tsosialy didipotra faobe izay nokarakarainy ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ny distrika ny Manjakandriana iarahana amin'ny antoko malagasy miara-miainga sy ny commune. Manodidina 900 ireo zazavy amin'ireo fokontany 12 ny sitraka izany. Maro ireo tombony amin'ny fisian'ny didipotra toy izao raha nambaran'ireo ray aman-dreny. Mahafinaritra ary tokony satria mahafinaritra mavaka fahasahiranana aingana azo antoka tsara hoe tena ady antoka tsara hoe misy fanafody azo antoka hafa le amin'ny le atao amin'ny adi-gasy zany hoe tapahana dia resaka tsipolitra ohatra natao aminazy anina dia vita aingana sady tsy fierezina ny zaza amin'iny satria amin'ny arabola raha maka dokotera hafa dia vola no mandeha fiainana efa misy sarotra. Ay ny azo zanako fito taona natao didipotra teto Androany ka tany Besalampy tany foana izy dia tsisy manao an'ireny tany dia nafarana mihitsy naheno an'ity antombotsy ho an'ireny zany sady tsy mahasahirana ray aman-dreny nohatrany hoe mora tazaina kokoa. Zava-dehibe ny fiarahameny tany antoko MMM miaraka amin'ny solombavambahoaka sy ny commune amin'ny fanatanterahana ny hetsika ara-tsosialy ho fanampinan'ny mponina raha ny nambaran'ny be ny tanàna Ambotseheno. Isorana be dehibe an'Andriamatoa Doda, député Doda, Andriamiasa Sododa zay viditsika teto anivon'ny commune izy no totona fotsy sy nandrona masaka an'izao didipotra faobe ao anatin'ny distrika amin'ny Manjakandriana izao dia misaotra ny atoko malagasy miara-miainga izay tarihany ajo nandriany Anarvelo anisany ihany koa nanampy an'izao fanatrosana ny didipotra faobe tsika dia miaraka amin'ny olona vita fa tsy miaraka amin'ny olona oeraoera. Tanjona amin'ny didipotra faobe ny fanatanterahana ny tambirina andraikitra ho an'ny vahoaka raha ny fanazavana. Mahafantatra ny député fa sahirana ny vahoaka izay fahasiaranam-bahoaka izay indrindra no nampitsiry ny hevitra fa tokony atao ary tena tokony atao tokoa izao didipotra faobe izao. Tsy misy ny akanavaka fa dia notanterahana ampitiavana izao didipotra izao satria tamberina andraikitra izay tokony atao ho an'ny vahoaka izay mifidy an-tena ko dia entanina ao anatin'izany rehetra mba hamely tolo-tanana satria ilain'ny vahoaka tokoa ny fanatanterahana izao didipotra izao. Ito amin'ny commune Anjepy raha mipitso ny hetsika didipotra faobe raha ny nambaran'ny tompona andraikitra. Vaovao ny kolotsaina kosa indray dia isan'ny kolotsaina malagasy mahazo vahana amin'izao fotoana ny kabary. Efa maro ireo tanora izay misafidy ny hianatra azy ary hatrany ampitan-dranomasina ny fankafizana ny kolotsaina nanomboka androany ary toy hatramin'ny fahavalo amby folo ny volana Jona ho avy izao ny tsena ben'ny kabary izay ivondrona ireo mpikabary tetsy amin'ny zaridaina n'Andohalo Fity nokolona. Findramonina tokosoko iazo any Mayotte misy 220
rongony valogony, toka amin'ny tavoangy kely 5 gony, lakoky miaraka amin'ny motoera roa. Ialana tsiny ho an'izay fifamadihany sary zay fa ndao arahantsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny makasika izay kabary zay. Hotohizantsika tsy mbola vonona ny sary makasika izay fa hotohizantsika ao anatiny ny fanadihadiana momba ndreo mpandeha antsokosoko iazo any Mayotte miisa 220 no sarony zandary ao Nosy-Be niaraka tamin'izy ireo nitoka tamin'ny tavoangy 5 gony sy rongony miisa 7 gony olona avy any Toliara, Mandritsara, Antsohi, Ambanja ary Nosy-Be ireo mpifindra monina sarony zandary ireo. Mpifindra monina antsokosoko iazo any Mayotte misy 220 rongony valogony, toka amin'ny tavoangy kely 5 gony, lakoky miaraka amin'ny motoera roa, ary bidona solika 30 no sarony zandary, tao amin'ny torapasiky ny Arbre Sacré, faritra Matsinjo Nosy-Be, raha saika hiala ao Nosy-Be iazony Nosy Mayotte, olona avy any Toliara, Mandritsara, Antsohi, Ambanja ary Nosy-Be ireo mpifindra monina ireo. Valo amin'izy ireo ny lehilahy, 20 ny vehivavy ary misy ray ny mpanondro. Dia niaraka tamindreo dia nisy solika 30 bidon izay hoentina ary toy ny enquête ka efa natao saisie ny vedette anankiray double moteur azy io ary tena haingam-pandeha satria 100 chevaux Yamaha 175 chevaux ny Suzuki izay niaraka taminy. Toy ny fanadihadiana nataon'ny gendarmerie teto Nosy-Be ka nangataka ny atao hoe extension des compétences izay nisorana ny procureur de la République na eto toerana izany na any amin'ny Ambanja dia nanome alalana anay nanohy ny fanadihadiana tany Ankify e amin'ny toerana atao hoe douane ao amin'ny district any Ambanja izy io dia nahitana zava-mahadomelo 20 gony izay saika hoentina any amin'ny Nosy Mayotte. Mbola atao koa 5 gony ny Rome sambo izay saika ampiarahana amin'ireto mpandeha antsokosoko ireto. Raha ny loharanobavao azo efa intelo izy ireo no nikasa handeha, saingy tsy lasa noho ny fisian'ireo mpanaramaso sy mpitsikilo. Nipetraka tamin'ny antrano fandraisam-bahiny ny akamaroan'izy ireo ka velo taraina noho izy ireo lany vola. Mitohy ny fanadihadiana sy ny famongorana ireo tsy manara-dalàna, hoy ny ao anivon'ny zandarmarim-pirenena ao Nosy-Be, ho fampiarana sy fanatanterahana ny tagna maro ny fandriampahalemana. Araky ny efa natsidiko teo dia isan'ny kolotsaina malagasy mahazo vahana amin'izao fotoana ny kabary. Efa maro ireo tanora izay misafidy ny hianatra azy ary hatrany ampitan-dranomasina ny fankafizana ny kolotsaina nanomboka androany ary toy hatramin'ny 29 ny volana Jona ho avy izao ny tsenaben'ny kabary izay ivondronan'ireo mpikabary tetsy amin'ny zaridaina nandoaly fitisy nokolona. Tanjona ny istomana ireo mpizahatany amin'ny alalan'ny kabary malagasy raha mifanazavan'ny fikambanam-ben'ny mpikabary malagasy. Eva voasokajy ho harentsaina tsy azo tsapahin-tanana ny kabary malagasy raha mifanazavana. Hitondra vokatsoa maro ho an'ny fizahantany anatiny ary ampiroborobo ny kabary malagasy any ivelany araka izany ny fifanaraha-piara-miasa amin'ireo mpikabary sy ireo mpisehatra amin'ny fizahantany. Ny tena mampiavaka an'ity tsenaben'ny kabary ity, fanaona isan-taona mantsy ny tsenaben'ny kabary. Any anatin'ny herinandron'ny kabary mitety faritra zany. Fa ity dia ny fiaraha-miasa amin'ny ofisym-pirenena momba ny fizahantany eto Madagasikara, izay ny mampiavaka azy. Tsapanay zany hoe ny fiaraha-miasa amin'ny sehatry ny fizahantany no ahafahana mampiroborobo ny kabary ary ohatr'izay ihany koa mampiroborobo ihany koa ny fizahantany zany satria eo amin'ny sehatry ny kolotsaina. Lasa tolotra manokana zany ho an'ny sehatry ny fizahantany ny kabary manomboka izao. Na eo aza ny firoborobon'ny teknôlôjia amin'izao fotoana, anisan'ny mahaliana ny sokajin'olona maro ny kabary amin'izao fotoana izao. Raha ny fanadihadiana, efa maro ankehitriny ireo tanora izay liana amin'ny fianarana kabary. Tsy mandritra ny fangataham-bady fotsiny ihany nefa, maro ireo hetsika ahafahana maneho ny kabary malagasy. Ho an'ny Rajao Belson manokana izay efa 5 taona nanaovana ny kabary, mitombo ny fitiavan'ny malagasy ny kabary amin'ny fanazavana. Raha ny olona amin'izao fotoana izao zany dia fahitako hoe melina kokoa ny olona amin'ny fanaovana kabary ampanambadiana. Raha mihoatra ataontsika hoe tamin'ny andro taloha aza dia tiany olona ny kabary ampanambadiana ankehitriny. Hitako amin'ny fimpima zany eo aminay maro ny olona maka-pikabary ao. Tsy ny hoe ny fangataham-bady ihany fa rehefa kabary zany rehefa lanonana zany dia ilaina mpikabary daholo
ohatra ny olona hoe misy zao ny olona ataontsika hoe misy fanomezam-pahasoavana avy nandray kominio izy lika pikabary tsingery taona ny fanambadiana dia mila pikabary izy misy koa ny lanonam-panjakana amin'izao fotoana izao raha tahaka ny tenako zao dia efa matetika nanao lanonana ny fanokafana lanonana-dehibe amin'ny fanjakana ireny mila pikabary koa izy ireny. Manomboka androany ary toy hatramin'ny sabotsy ho avy izao ity tsena be ny kabary izay notanterahana tetsy Andohalo ity. Entintsika maranana ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity dia tonga any Ukraine ny maraina teo ny filoha Frantsay Emmanuel Macron miaraka amin'ireo manam-pahefana Allemand sy Italiana isiny fionan'izy ireo sy ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky mandritra ny fahatongavana any an-toerana amin'izao fotoana. Teboka maro no resahana mandritra izany tahaka ny mikasika ilay fangatahana fanampiana fitaovana nataon'ny filoham-pirenena Ukrainiana. Tonga any Kiev any Ukraine amin'izao fotoana izao ny filoham-pirenena Frantsay Emmanuel Macron niaraka tamin'ireo manam-pahefana ambony Allemand sy Italiana. Izy ireo izay samy anatin'ny vondrona Europeanina, zava-dehibe izao fahatongavana any an-toeran'izao manoloana ny ady hatreny Ukraine. Namafisy ny filoham-pirenena Frantsay ity fa tonga anio ny fanohanana ny Ukraine izy ireo ary resaka mikasika ny endriky ny fanohanana atao izay, na ny fanohanana tokony ho toto-saina ankehitriny, na ny fanohanana ho toto-saina amin'ny ho avy. Maro ny anatin'ny programa mandritra ny fandalovana izao, tahaka ny fitsidihana toerana rasibatry ny fanafiana sy fandatsahana bomba nataon'ny Russia, ny fampiresahana amin'ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky sy ny maro hafa. Isan'ny teboka ho jerena ny mikasika ny famalina ny antson'ity filoha Ukrainiana ity amin'ny anampiana azy ireo amin'ny lafiny ara-pitaovana fiadiana, ny mety ho fanarenana ny tanàna ho tonto-saina ho avy sy ny maro hafa. Nandritra ny fionany rotonta namafisy ny filoha Frantsay ihany koa fa manohana ny maha-kandida ny Ukraine amin'ny vondrona Europeanina ny tenany. Mifaraneto ny fotoanantsika ho an'ny androany isorana hatrany ianao ny safidy ny fahita lavitra kolo tao anatin'izay adiny ray katroka izay ny fotoanany fampahalalam-baovao ny tapitra treto maro kosa ny fandarina mbola hanasana ny fanjohinao ny fahita lavitra kolo veloma. Des équipements électriques abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans, vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.